كريم هدى للبشر وهدية طوق النجاة والهادي للبشرية في كل حرف سواد بين السطور معجزات في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله متيان رانتير لا سنبابة فنون الإسلام dia irisadresaka mahakasika ilay teny manao yaum al-ikhtiyar, zany hoe andro izay nosafidiny Allah subhanahu wa ta'ala hanendrena any mpaminany Moussa alayhi salam ho lasa mpaminany ary hanavitra anireo zanaka Israely. Ary zany zavatra zany dia tamin'ny andro alina teny amin'ny Jabal Tour, zany hoe teny amin'ny tendrombohitra anankiray izay antsoina hoe Tour no nanendreny Allah subhanahu wa ta'ala any Moussa alayhi salam, ary nataony tamin'ny andro alina ary rehefa nisy afo hitan'izany mpaminany Moussa alayhi salam. Zay no karazany hoe famitinana kely ny halaka na ny fandarantsika amin'ity andro ity. Fandaontsika hijery hoe inona ny zavatra zay nandalo na tonga ny Moussa alayhi salam no safidiny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izany. Araka ny voalazantsika dia efa vita ilay halaka, izany hoe ny ambaratonga voalohany izay hoe tamin'ny fanomanana ny Moussa tao Egypta mandritra ny 30 taona ary aorinan'izay 10 taona tao Madiana tao Jordanie. Amin'ity andro anty koa dia manomboka eto ny 15 taona voalohany amin'ny tantaran'ny mpaminany Moussa alayhi salam amin'ny mahampaminany azy. Zany hoe 15 taona no nosafidiny Allah subhanahu wa ta'ala azy andia iona amin'ny Firaona. Tadidry tsara fa nandritra ny 15 taona no vezivezeny tao Egypta handeha hanala ifampiraharaha tamin'ny Firaona hanala ny zanak'Israely ao anatin'ny fanangejana sy ny fanandevozana. 15 taona no nanaovana an'izany mission izany. Al-Qur'an Karim dia niteny manao hoe falamma qada Moussa al-ajala wa sara bi ahli anasa min janibi at-turi nara. Niteny Qur'an Karim io dia tenin'ny Qur'an Karim, io tsy teniko wala tenin'olo hafa fa tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma qada Moussa al-ajal, rehefa vitan'ny Moussa le 10 taona ny fanarahany tamin'iny lehilahy anankiray. Misy moa ireo manampahaizana miteny fa izy io mpaminany Shoaib, fa misy kosa miteny fa hoe olona tsara izy io fa tsy mpaminany Shoaib. Le tsy fitovizan-kevitra tsy idirantsika, fa fantatra fotsiny hoe niasa nandritran'ny 10 taona izy mba ahafahany manambady amin'izay fotoana zay. Ary eto koa marintsika fa ny zavatra takina alohany isafidiny Allah subhanahu wa ta'ala ny mpaminany anankiray dia ny fanambadiana. Zany hoe ny fanambadiana mba ahafahanao mitazona an'izany hoe ianao manana fianakaviana, manana responsabilité anao eo amin'ny fiarahamonina zay misy anao, dia ny fanambadiana mialoha ny faminaniana amin'ny mpaminany rehetra zay nandalo teto ambony tany. Falamma qada Moussa al-ajal, rehefa vitan'ny Moussa alayhi salam le 10 taona izay ny fanarany tamin'ny rangahy iny, azony izany vehivavy zany, wasara bi ahlihi, zay niaraka tamin'ny ahlihi, fianakaviany. Eto dia mbola tiako manazava amintsika fa mbola nampiasainy Allah subhanahu wa ta'ala hoe ahlihi, zany fianakaviany. Ny fianakaviany tiany Allah subhanahu wa ta'ala tenenay dia tsy iza afa-tsy hoe ny vadiny, satria vita le 10 taona tao Madiana dia azon'ilay vehivavy ary lasa vadiny zany vehivavy zany. Dia niaraka tamin'ny vehivavy iny izy niala tao Madiana nandeha nizotra tamin'ny toerana anankiray. Wasara bi ahlihi anasa min janibi at-turi nara, rehefa izy niaraka tamin'ny vadiny dia teo izy niaraka tamin'ny fianakaviana zany, dia teo izy irery, zany hoe Moussa alayhi salam izy irery ihany nahita teny amin'ny tendrombohitra Tory misy afo mijoalajoala, zany hoe gaga izy. Nefa tamin'ny fotoana dia andro manorana, no sady andro mangatsika, no sady be rivotra no manorana, nefa eny amin'ny tendrombohitra anankiray dia misy afo izay mijoalajoala ary mazava tsara. Rehefa nanontany ny avany izy na ireo fianakaviany hoe moa ve hitanao hitanareo iny afo iny,
dia namaly izy ireo fa tsy nahita an'izany afa-tsy Moussa alayhi salam izy reriany no nahita an'izany afo izany. Ary zany mbola tantarainy Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny surat Taha zay niteny manao wa hal ataka hadith Moussa iz ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajdu 'ala an-nari huda. Rehefa Moussa moave tonga aminany tantaran'ny Moussa alayhi salam rehefa izy niteny tamin'ny fianakaviany tamin'ny vadiny zany tamin'ny fotoana manao hoe inni anastu nara, zao izy dia mahita afo amin'ny tendrombohitra iny. Faqala li ahlihim kuthu, izy dia niteny tamin'ny fianakaviany tamin'ny vadiny tamin'izay fotoan'izay manao hoe imkuthu, mijanona eto ianareo inni anastu nara, satria zaho mahita afo eny amin'ny tendrombohitra iny. La'alli atikum minha biqabasin, zao izy andeha anatona amin'ny toerana iny angamba zao ahazo vaovao mahakasika an'izany zavatra zany ao ajidu 'ala an-nari huda, na ihany koa ahita lalana andehanantsika amin'iny tendrombohitra zay misy afo iny. Falamma ataha nudiya ya Moussa, rehefa tonga tamin'izany tendrombohitra zany izy dia nisy feo nandranto, feo niteny niantso mafy azy manao ye Moussa, ory Moussa, ory Moussa. Zany hoe tamin'io tendrombohitra io dia nisy afo miantso sady miteny ka gaga Moussa amin'izay fotoan'izay satria inona antony. Rehefa tonga teo izy dia nahita hazo maitso, zany hoe hazo maitso nefa misy afo miboaka amin'izany hazo maitso zany. Dia gaga izy, sady orana misy orana no sady afo zay hoe hazo maitso no mivoaka afo no sady mandranto miteny ihany koa izany ory Moussa. Dia teo izy dia naheno zany feo zany dia miteny manao inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa. Teo izany feo zany dia miteny manao zao izy tomponao, feo no miteny eto fa tsy le afo no tompony. Zany hoe feo enni Moussa alayhi salam inni ana rabbuka, zao tomponao, fakhla'na alayka, esorony kiraronao ry Moussa, innaka bilwadi almuqaddas tuwa, satria ianao eo ambonin'ny tendrombohitra zay manana maizazy no sady masina izany. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, ary ianao ny safidiko ry Moussa ka enoy tsara ny zavatra zay ho ambarako anao. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Zao izy dia tompo Allah subhanahu wa ta'ala ary tsy misy tompo azo tompona afa-tsy zao rery ihany, ary atsangano ny sola ho fahatsiarovana ay hoy Allah subhanahu wa ta'ala. Teo dia fantatra ny Moussa alayhi salam fa hoe voatendry izy, voantso izy, ary tsy vitan'izany voantso zany fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala no miresaka mivantana amin'ny Moussa alayhi salam tamin'io hazavana io. Rehefa tonga teo amin'ny toerana izy dia tsy afo tsony no hitany fa hazavana. Zany hoe rehefa tany amin'ny toerana hafa izy dia nahita amin'ny tendrombohitra iny misy afo mijoalajoala, fa rehefa tonga teo amin'ny tendrombohitra izy dia hitany hazavana no hitany tamin'izany fotoan'izany fa tsy afo tahaka ny hitany teny aloha. Rehefa izy voantso, zany hoe voantso ny Allah subhanahu wa ta'ala fa hoe ianao no mpaminany, ianao no miresaka aminao zao, dia feo ny Allah subhanahu wa ta'ala miresaka mivantana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala i Moussa alayhi salam tamin'izany fotoan'izany. Dia teo dia nantaniny Allah subhanahu wa ta'ala, zany hoe tiany Allah subhanahu wa ta'ala ampisongadinina amin'ny zavatra zay eo ampelantanany, araka mivolazantsika ny le teana noentiny ny androndry dia misy zavatra hafa tiany Allah subhanahu wa ta'ala ampitaina amin'ny teana iny. Dia niteny Allah subhanahu wa ta'ala wama tilka biyaminika ya Moussa, inona zavatra zay nitaninao avanana iny ry Moussa? Qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa aghushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Tena maly Moussa alayhi salam itio izy dia teana zay hoe atawakka'u 'alayha, zay hoe entiko miaraka amiko rehefa zao izy mandeha, wa aghushu biha 'ala ghanami, ary zany koa mbola androako andreo ondry izay ataoko zany no asako teo aloha, zany androako ondry ihany koa. Walia fiha ma'arib ukhra, ary mbola manana zavatra hafa no ampiasako an'izany zavatra izany. Qala fa alqiha, teo dia Allah subhanahu wa ta'ala dia niteny hoe alqiha, atspio izany teana izany. Rehefa natsipony fa alqa Moussa fa idha hiya hayyatun tas'a, rehefa natsipony Moussa izany dia mivadika bibilava
izany tena zany. Rehefa mivadika bibilava dia nandositra i Moussa alayhi salam, satria amin'ny aya hafa dia niteny Allah subhanahu wa ta'ala manao wa an alqi asaka falamma ra'aha tahtazu ka'annaha janun walla mudbira wa lam ya'qab. Zany niteny Allah subhanahu wa ta'ala atsipio io tena aminao, dia natsipony Moussa alayhi salam zany tena zany. Rehefa natsipony dia mivadika thambany, zay mivadika bibilava lehibe zay mampatahotra, dia nandositra i Moussa wala miaqab, zany nandositra i Moussa qala la takhaf. Allah subhanahu wa ta'ala dia niteny ta Moussa ona hoe ory Moussa, ianao dia aza matahotra, innaka minal aminin, satria anao anisan'ireo olona zay ao anatiny zany fandriampahalemana zany, ao anatiny zany hoe filaminana izany miaraka amin'io hazonao. Ary niteny Allah subhanahu wa ta'ala raisy izy io, rehefa niraisy Moussa dia mivadika tena ihany koa izany zavatra izany. Ary rehefa aveo dia niteny Allah subhanahu wa ta'ala wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda, zany hoe ampidiro ao ambany elikao ihany koa izy ny tananao dia ivoaka fotsy zany tananao zany. Zany dia anisany aya, zany hoe porofo mivaingana fa zavatra anankiroa, fa dhanika burhanani min rabbika ila firaun, izany no karazana hoe porofo anankiroa mivaingana hoentinao amin'ny Firaona, avy amin'ny tomponao hoentinao any amin'ny Firaona. Io ny tena mivadika bibilava, ary ny tanana ampidirina ato amin'ny elika dia mivadika fotsy. Inona no antony zany? Mety antantentsika hoe fa maninona ny bibilava izany sy ny tanana ampidirina ao anatin'ny elika, zany no porofo entina amin'ny Firaona. Iarantsika malala raha lasa navavy ato anatin'ny finoana Islam, fa Allah subhanahu wa ta'ala dia mandefa fahagagana entin'ireo mpaminany mifandraika tanteraka amin'ny vanim-potoana izay iainan'izy ireo. Tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany Moussa alayhi salam dia Firaona anisany olona izay hoe nanana ireo magia maro samihafa. Ary ireo magia ireo rehefa manao magia dia bibilava no matetika no mampisongadina azy ireo, nefa novana ny zavatra anankiray ho lasa bibilava ary manaikitra ary mamono. Ka zany nalefany Allah subhanahu wa ta'ala le tena teo anatrehany mpaminany Moussa nivadika bibilava, ary tsy bibilava kely fa bibilava ngeza ary mihinana anireo bibilava rehetra. Tsy vitan'izany ihany koa fa Firaona alayhi salam ny tanàna rehetra dia samy manana karazany logo, na logo izay hoe mampiavaka azy. Ohatra amin'izany ny tanàna anankiray dia manana logony, fa logon'ny Egypte tamin'izany fotoana zany dia bibilava ihany koa. Ka tonga i Moussa alayhi salam niaraka tamin'ny tena, zany hoe manambara fa tsy matahotra, ary logonao bibilava fa zao mbola nitondra bibilava lehibe mihoatra ny bibilava eo amin'ny tanànareo. Ary le tanana izay fotsy hitantsika ihany koa tamin'ny vanim-potoana ny Firaona alayhi lana dia anisan'ny songadina ireo Egyptianina amin'ny resaka medicine. Zany hoe ny olona anankiray rehefa maty dia afaka apetraka an'izy ireo mandritra ny 100 taona, 200 taona, 1000 taona, 2000 taona, izany olona zany petraka karazan'ireo momi ireny, tsy simba ny vatany. Ary zany natonga Firaona ihany koa hatramin'ny ora iresantsika zao dia tsy simba vatan'izany Firaona zany, satria Egyptianina nalaza tamin'ny resaka medicine. Ka anisany zavatra zay nampiavaka azy ireo ihany koa dia rehefa maty ny olona anankiray dia ny zavatra tsindromin'izy ireo dia mivadika fotsy ny tanany zany faty zany, ary anisany tsy vitan'izany koa fa io dia anisany maharavoravo ny olona tamin'izany fotoana zany. Ka i Moussa alayhi salam manambara izy ireo ampidiriny ato anatin'ny elika ny tany ka lasa fotsy, anisany hoe tsy olona maty ihany fa olona velona no mavita manao an'izany. Ka izany no antony nandefasany Allah subhanahu wa ta'ala any mpaminany Moussa niaraka tamin'ny bibilava sy le tanana fotsy. Tsy vitan'izany ihany koa araka voalazan'ireo manam-pahaizana fa ny tanana fotsy, zany hoe ny alama, ny sinina fotsy manerina an'izao tontolo izao dia sinina manambara hoe fandriampahalemana, fahasalamana, ary ihany koa tsy misy ady. Zany hoe rehefa Moussa alayhi salam andeha eo amin'ny Firaona tsy mitaky ady izy, tsy nataony mena izy iny ka hoe afo miredareda, fa nataony fotsy satria mitaky fandriampahalemana i Moussa andeha any amin'ny Firaona amin'izany fotoana izany. Dia nahazo an'izany zavatra zany Moussa alayhi salam, ary tsy vitan'izany dia niteneny Allah subhanahu wa ta'ala misy zavatra anankiroa no tiany Allah subhanahu wa ta'ala ampitaina amin'ny fotoana io. Inona zavatra anankiroa io dia muhim, zany adidy izay entiny Moussa alayhi salam andeha any amin'ny Firaona. Ny voalohany dia mitaky azy mba hiteny la ilaha illallah, zany hiteny la ilaha illallah amin'ny Firaona. Ary ny faharoa an arsil ma'iya bani Israil,
avilao ireo vahoaka israeliana alefasy miaraka amiko hiala eto ambanin'izany fanagejana izany. Zany no anisany hoe zavatra nanirany Allah subhanahu wa ta'ala ani Moussa alayhi salam. Ary hitantsika moa raha ampitso insha Allah hoe inona ahoana ny fomba nentin'ny Firaona, nentin'ny Moussa alayhi salam niatrika an'izany Firaona izany tamin'io fotoana io. Tsy vitan'izany ihany koa fa Allah subhanahu wa ta'ala dia niteny tamin'ny Moussa manao hoe idhhaba, andany anao miaraka amin'ny rahalanao, miaraka amin'ny rahalanao izy ia Haruna alayhi salam, satria tsy Moussa irery ihany no nalefa amin'ny Firaona fa izy miaraka amin'ny rahalany satria rahalany ihany koa dia mpaminany i Haruna alayhi salam. Idhhab ila Firaona innahu tagha, mandehana ianao manoloana amin'ny Firaona satria izy dia niopefy. Ny fioaram-pefy nataon'ny Firaona dia efa tsy misy olona mahavita miteny azy. Tamin'ny famonoana olona dia zaza mahery ny arivo no nivonony ary natsipy ny tao anatin'ny Nil. Ny fanambakana izay nataony, fanandevozana izay nataony, ny fioaram-pefy isan-tsokajiny efa nataony Firaona avokoa. Ka zany natonga ny Allah subhanahu wa ta'ala tena innahu tagha, izy dia niopefy. Saingy kosa rehefa Allah subhanahu wa ta'ala niteny tamin'ny Moussa alayhi salam, fakula, teneninareo roa nareo sy Haruna, fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Fa kosa ianareo manoloana ny Firaona zany dia teneno teny malefaka izy, angamba izy atahotra na ahatsapa an'izany teny malefaka izay tsipinareo amin'izany Firaona alayhi lana izany. Rehefa tonga nareo dia fa arsilma ya bani Israil, alefasy miaraka aminay, zay no zavatra takina tamin'ny Firaona, tsy mila ady, tsy mila ninninina fa hoe avilao miala ao aminao ny zanak'Israely, fa misy toerana izay nampanantenany Allah subhanahu wa ta'ala azy ireo no ipetrahan'izy ireo amin'izay fotoana izay. Dia teo i Moussa alayhi salam natahotra satria nanao antony, satria izy efa namono olona tsy zany hoe tsy fananino no nahafaty olona tamin'izay fotoana izay. Ka teo indrindra izy dia niteny amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe teo izy dia niteny tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe qala rabbi inni akhafu an yukadhibun, tompo Allah za matahotra olona reo dia tsy anaiky izany zavatra izay tenenina zany. Wa yadiku sadri wala yantaliku lisani fa arsil ila Haruna, ary zao izy matahotra satria ny lelako tsy afaka miteny tsara, ka mangataka zao alefaso ny rahalako Haruna no mandeha any. Wala huma alayya dhambun fa akhafu an yaktulun, ary tsy vitan'izany zao dia mbola nanao fahotana manoloana azy ireo ka matahotra ao so dia hovonony izy ireo. Dia inona navaliny Allah subhanahu wa ta'ala ani Moussa alayhi salam manao hoe qala kalla fadhhaba bi ayatina, niteny Allah subhanahu wa ta'ala tsia, mandehana ianao sy ny rahalanao, inna ma'akuma mustami'un, zay dia miaraka aminareo roa ary miaino sy manaramaso ny zavatra izay ataonareo any amin'ny Firaona izany. Dia nantany nangataka i Moussa alayhi salam taorina zany, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Zany dia nangataka i Moussa alayhi salam, tompo sokafo ny tratrako na ny foko, ary ihany koa ny zavatra izay manembatsembana amin'ny lelako mba ahafako miresaka tsara amin'izy ireo. Maro ny zavatra izay nangatany Moussa alayhi salam hatramin'ny rahalany dia nangatany tamin'izany fotoana zany, ka novaliany Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe qad utita su'laka ya Moussa, efa novalinay avokoa ny fangatanao ry Moussa alayhi salam. Zany hoe ny fangatana rehetra nangatany Moussa tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia novaliny Allah subhanahu wa ta'ala avokoa, satria izy andeha hiatrika ilay jabbarul ard, zany hoe ilay levitena fa matanjaka sy manana ny maizy azy teto ambony tany, dia i Firaona alayhi lana. Insha Allah raha ampitso ho hitantsika eto ahoana ny fomba izay nataony Moussa alayhi salam niresaka tamin'ny Firaona sy ny fahatongavany voalohany tao Egypta, tao rian'ny fandrosirany tao Egypta nandritra ny folo taona tany Madiana. Insha Allah ho hitantsika izany. Fa amin'ity androany ity kosa dia tapitra eto ny fandaharantsika, ary misaotra anao nanaraka an'izany hatramin'ny farany, ary misaotra ihany koa ny teknisiana mampita mivantana ity fandaharantsika ity any antokatrano tsirairay any. Ny tena kosa dia manome ny fotoana ho amin'ny raha ampitso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالله رب العباد سواه
يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياة. قرآن كريم هدى للبشر وهدية طوق النجاة والهادي للبشرية. في كل حرف سواد بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات.